politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny teny malagasy dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ary afaka misehatra eo amin'ny fikarohana, fa tsy hoe tsy azo atao izany manao fikarohana amin'ny teny malagasy fa manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanabeazana ny teny malagasy ary afaka misehatra eo amin'ny fikarohana. Manam-porofo izany ny voka-pikarohana momba ny literatiora malagasy. Navoakan'ireo mpampianatra pikaroka mivondrona ao amin'ny ivon-toeram-pikarohana FFSF EICD eo anivon'ny sekoly fanofanana mpampianatra ENS. Hoy Teisa Voangy Rasolo Arvony, talehany ity ivon-toerana ity. marobe ny nanoratra amin'ny teny malagasy ao anatin'io boky io ary asa manan-danja, asa siantifika azo kirakiraina sy azo ampiaina eny amin'ny fanabeazana sy fiarahamonina ny asa azo. Boky ahitana takila maherin'ny 700 ivondronan'ny Antota Tahirikevitra siantifika miisa 750, fijoroana vavolombelona 3 ary misy fanolorana fampahafantarana amboara-pahatsiarovana ho an'ireo mpampianatra pikaroka literatiora malagasy na antsoratra na ambava izay efa nodimandry. Eny mety loza manavana ny fisian'ny tambajotra samihafa, kanefa anisany ao anatin'ny teza fahafolo amin'ny voka-pikarohana io ny fomba hafehezana an'ireny tambajotra tserasera amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny zaza malagasy. Kolotsain'ny efa maika lava izany izao ny kolotsaintsika misy an'izay koa. Maika lava satria nahoana tsisy afaka ilazy sika hoe tsy be ny herehana dia ny olana na ny fomba fanoratana azy dia potika satria soratra maika natao dia tsy misy tsony fa izay hatafitany hevitra no maika dia irery fitaovan-dreny matafita hevitra fa saingy manapotika ny teny, tsy ny teny malagasy ihany fa ny teny rehetra dia mety ho potika vokatry ny tsy fahafehezana an'ireo. Tiana izany ny hamolavola fandaharam-pianarana na fikarohana entina eo amin'ny sehatra fanabeazana dia izahay dia resy lahatra fa mila an'ireny voka-pikarohana ireny. Ny fikarohana izay avoaka tohitony dia fitaovana entina mamolavola ny fandaharam-pianarana na fikarohana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Hoentina ihany koa miverina eny ifotony mba ahafahana mitondra ny fampandrosoana amin'ny lafin'ny fanabeazana sy eo amin'ny fametrahana ny anjara toeran'ny teny malagasy amin'ny toerana tokony hisy azy. Dia antenaina izany fa ho maro be mpikaroka hamaky an'io boky io dia hanoratra boky araka ny voalaza profesora samihafa teo, hanoratra boky hoentina fehan'ireny tambajotra sy any endreny anay rehefa misy mission ny raha raka ilaina fanazavana bebe kokoa ara-teknika. Zay zany ny tena anjara asan'ny karea. Ny tombo tatoatiny raharaha tany eny anivon'ny fitsarana hoy ny filohan'ny KPA izay sampany raharaha misahana ny ara-teknika eny anivon'ny fitsarana. Rabetsimamanga Guillaume. Izaho ndraiky io sa be da be amin'izao fotoan'izao ny tianarany teo ny acte de vente, fifanekena, procuration sy ny rehetrarehetra. Izany manamarina an'ireny hoe tena le olona mihitsy ny ve nanao n'ity procuration ity. Matetika mantsy ny tena olana to dia izao saika efa maty daholo le olona nanao le procuration fa miseho le ady, fa tamin'ny velona le izy tsy miseho le ady. Dia eo zany raha ohatra zany nidiran'ny karea voalohany aloha amin'ny ady tany manana antsika expert mikasika ny tany, mikasika ny domaine. Ny ataon'ireo expert amin'ny domaine ireo afaka mamaritra tsara izy zany hoe manahoana teknikement zany ara-teknika foana ny atsika manahoana aiza marina ny tena anjaran'ity olona ity. Tena manana tany amin'ny toeranyity ve le olona, manana taratasy ara-dalàna ve? Dia rehefa manendy azy ny tribonaly dia manamarina an'izay ny toerana ny expert amin'ny ady tany amin'ny tany. Tsara nefa hoy izy ny manamarika fa tsy izay ihany ny rarasahanay. Izahay zany raha amin'ny teny malagasy hoe teny toko mahamasan'andro ireo. Izahay no misoronafo, izahay no mikarakara ny kitay rehetrarehetra sy ny zavatra rehetra ketiketehanao
fa ny tribonaly ny mandoabary, ny président ny tribonaly ny mandoabary ka izany zavatra ka anankiray a misingana ary no raisina de hoe ratsy daholy a ny eo amin'ny tribonaly, tsy azo atao safo be mantsina zany zay zavatra iray.